Filohan'ny vondrona afrikanina ilaina ny fitoniana ara-politika sy fanaovana ny fifidianana madio mba tsy hisiany krizy indray eto Madagasikara. Miaiky ny médiature de la République misy olana goavana mila vahanaingana eto. Fandraisana ampikambany gouvernement teny Tsimbazaza mijery ny tombontsoam-bahoaka izahay hoy ny solombavam-bahoaka Joas Eleonoro. Makasitraka anao hatrany manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ny takariva ny alarobia fa 14 ny volana Desambra ny taona 2024 ity mandolatra ny araba tombo kilasy tombo vavy manasanao anaraka ny fotoanany vavahatra amin'ny farany. Ny pejy ny politika sy ny makasika indrindra ny raharam-pifidianana no anoko afasika ny fampahalalam-baovao amin'ny ity takariva ity dia nanao fanambarana ny avy eo anivo ny KMF no hoe fanabeazana olom-pirenena ny ompany indrindra makasika ny fifidianana moa izay fanambarana izay. Ny antsona avy eo anivo ny KMF no hoe fanabeazana olom-pirenena ny amin'ny tokony sy ny fakakevitra avy amin'ny ankolafikery rehetra manerana ny nosy ny aloha ny anatanterahina izay fifidianana ny taona 2024 izay. Rindran'ny sary ny Tahiriny Aina. Tsy ho tratran'ny seny mihitsy ny tetandro napetraka dia niavy tany fanisana ny mpifidy hatramin'ny faran'ny volana Desambra izao hoy ny KMF Knoe. Na ny fotoana nanomboany manerana ny nosy ihany koa aza tsy niaraka. Misy fiantraikany be amin'ny fizotran'ny fanisana izany ka miantso ny seny izy ireo anitatra ny fanisana hatramin'ny faran'ny volana Janoary. Miantso ihany koa ny KMF Knoe ny amin'ny tokony sy ny fanatsarana ny andininy ao anatin'ilay lalàna 2024 mba hisiany fifidianana malalaka. Tokony isy araka izany ny fakana hevitry ny olom-pirenena rehetra manerana ny nosy. Tsy niarana nanomboka amin'ny 1er Oktobra veriko indray tsy niarana nanomboka amin'ny 1er Oktobra ny refonte. Nefa raha ny lalàna amin'izao zany tokony hiara ifarana amin'ny 31 Desambra. Malagasy inona no misitraka ny voalohan'ny Oktobra ka hatramin'ny 1 Desambra ary malagasy inona no misitraka ny voalohan'ny volana Novambra ka hatramin'ny volana 1 Desambra. Izay tsy fitovizana izay ane no ilazana antsika hoe na noloran'ny KMF Knoe sosokevitra hoe itaro andao hoenoina ny eny amin'ny faritra. Zay le consultation le retretinay zany consultation à 2 niveaux. Zay zany eritreritra hoe andao eto Madagasikara hanao isika consultation olona 20 isa-paritra. Tsy manaiky ny mety isina teteza mitindray ihany koa ny avy eo anivon'ny KMF Knoe tokony andeha ny fifanobeasam-pitondrana amin'ny alalan'ny fifidianana. Zahay KMF Knoe dia tsy d'accord isian'ny transition eto Madagasikara. Izahay indray dia tsy d'accord na fanemorana ray andro ara ny fifidianana. Fa ny anay zany aleo andeha ny alternance démocratique. Raha ilaina ny anaovana ny référendum aleo le filoham-pirenena lany hoe nanao référendum. Amizay tsy mikitika mandat fa mikitika hoe ahoana ohatra io gouverneur mikitika ny hoe sao dia tokony foana ny province fa ataontsika fokontany sisy. Mangataka ny tokony anatanterana ny fakakevitra mialohan'ny fivoriany parlementaire voalohany ny taona 2024 ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena. Ahafahan'izy ireo mampiditra izay tapaka ao anatin'ny fivoriany antenimera. Araka nefa natsidiko tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia nanatanteraka famelabelaran-kevitra sy fankan-kevitra tetsy amin'ny Novotel Ankorondrano androany ny vondrona afrikanina. Lohahevitra lehibe nandritra izany moa ny raharam-pirenena eto Madagasikara. Nanambara ihany koa ny filohan'ny vondrona afrikanina eto Madagasikara fa ilaina ny fitoniana ara-politika sy ny fanatanterana ny fifidianana madio sy mangarahara mba tsy hiverina ny krizy eto amin'ny firenena. Rahatsika hatrany makasika izay fampahalalam-baovao izay rehefa vonona ny sary fa eo amin'ny pejy ny raharam-pirenena izay hatrany aloary no hanohizatsika ny fampahalalam-baovao dia ny aiky ny teo anivon'ny médiature ny République fa misy olana goavana tokoa eto Madagasikara. Mila soroana dian'izao izany nandritra ny tatitra ny asa vitany tamin'ny taona 2024 ity no nilazana izay. Tsikaritra izy ireo fa nanana olana ny aditanty sy ny fisotrondronondo ary ny herisetra nataon'ny mpitandro ny filaminana. Fanadiadiny Asinandria Malala sy Tokra Marla. Misa 470 ny olana ara-pitsarana sy fitarainana voaray teo anivon'ny sampandraram-panjakana pia ny aradrariny sy miaro ny zon'ny vahoaka na ny médiature de la République défenseur du peuple ny volana Jona 2024 hatramin'ny volana Septambra 2024 araka ny tatitra isan-taona ny asa vitany natao androany 14 Desambra.
Anisan'ny nahitana olana ny ady tany sy ny fisotrondronono. Eo ihany koa ny fitarainana amin'ny fanaparam-pahefana ataon'ny mpitandro filaminana, ny fandavana ankitsirano, ny zon'olom-pirenena ary ny fihoaram-pefy. Dia raha tamin'ny taona 20 sy 20 13 ny eto taratasy voaray teo niveau médiature, 20 sy 20 3 sy 20 20 sy 20 enina amby 70 nandritra zay herintaon'izay dia fitarainana misa 470 sy 700 no raisina sy no karakaraira ary kirakaraina teo niveau médiature. Ny olana amin'ny ady tany no maro amin'izy ireo, dia ao ihany koa ny olana amin'ny fisotrondronono sy ny karama ny mpiasa-panjakana, fisotrondronono ny mpiasa tsy miankina na miankina fanjakana, ny avy any amin'ny vondromoka tsinjaram-pahefana, dia nireo olana teraky ny fihetsika izay misy fandikan-dalàna tsy indrandray avy amin'ireo mpitandron'ny filaminana any ambany ravinahitra rehetra any, ny didim-pitsarana tsy mety ho tanteraka, tsy mety ho miatra, ny fandavana tsotro zao ny zon'ny olom-pirenena, zo fotony olom-pirenena amin'ny lafiny sasasasany, ny trosan'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana, ny trosan'ny fanjakana fitondrana FIB, ireo fioaram-pahefana maro isan-karazany, excès de pouvoir, détournement de pouvoir, fampiasana fahefam-panjakana amin'ny lafiny tombontsoan'ny tena manokana na ny lafiny politika dia mivoatra. Olana goavana eto Madagasikara ny olona ny fananatany. Tamin'ity taona 20 sy 20 ity zao dia rahaparantena ny filohan'ny Repoblika Madagasikara fa anangana rafi-pitsarana manokana amsahana ity ady tany ity, asaingy efa ifarana ity ny toam-piasany kobakambava tahaka ny mazatra nataony. Vola 4 miliara ariary mahery no natolotry ny Biro ny vondrona Europeana Madagasikara anamafisana ny hetsika mahakasika indrindra ny ataon'ny firaisamonim-pirenena no amafisy ny vondrona ihany koa moa tamin'izany fotoana izany ny fiaraha-miasa misy eo amin'ny sy ny firaisamonim-pirenena manara-maso ny fifidianana eto amintsika na ny safidy izany. Tanjona ao anatin'izany moa dia ny ametrahana fangaraharaana sy ny andaminana ny fisotran'ny fifidianana araka ny tokony ho izy. Mandritra ny 2 taona no ampiasain'io famatsiam-boly io, itsika fanentanana sy fampahafantarana ny tanora isehatra sy anao ny adidy ary sitraka ny zondy amin'ny fifidianana no tena antony ity fanohanana ity. Amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka, ny 50 isanjato ny komina amin'ny distrika 610 dia voarakotra araka ny drafitra ny firaisamonim-pirenena ka ametrahana mpanara-maso 5,000 no zaraina amin'ny biro mpifidianana ray alina no kendrena. Andehary ofitiny avitra sy olon-dehibe sy andrakoty malala amintsika tao anatin'ny ity fanadihadiana manaraka ity kosa ny teboka nisongadina tao anatin'ny fandarana miara-manonsy tamin'ity androany ity. Kion-dalana ivoana amin'izao krizy lalina izao ny solontenan'ny mponina avy ao ambany zany firosoana amin'ny fifidianana. Nanentana ny maro amin'ny fisoratana anarana ao anatin'ilay fifidianana ihany koa ny tenany. Mila misoratra anarana ny vahoaka malagasy tsirairay ahafahana mifidy rehefa tonga ny fotoana anaovana izany satria zosy adidiny mifidy ka nanamafisany fa mila mahay misafidy amin'izay isika rehetra. Rehefa mahalala anao dia manapa-kevitra. Iny fatsy amiagnanao le fahalalagna aheraha. Anao mila efa zofy isan'andro. Ivolagna anao fa io boka politika nareo io zao. Non, izy boka izy io. Dirany politika vidinina vaninao naty. Anao volagna mbala ilefasanao azy. Izy ambariko anao. Anao mitretre io. Anao koa mbala tseniky tolonan-tsaina izy ka zao mandeha magnantony président fokontany ary satria olona ndify andeha agnanaovanao anoratra agnaranao fa tsy hita eny tany mbany tsy nazy vola tsy karakory fandehana. Io tsy hetsika niny tsy écrit-ndro ao raha tsy mandeha fo. Mandehananao, mitsangananao, aza mitady izy io, mitandregny fa solution. Pirofo mitohaka amin'ny tenda ny fisian'ny fikorontanana eto amin'ny firenena izay zahana saronana ny tranga tetsimba zaza omaly ny solombavim-bahoaka voafidy tetsy amin'ny boribory-tany fahadimy. Ivoaka ny zavatra rehetra tsy manara-dalàna toy reny ohatra raha eo anatin'ny maro ireny tranga nanafoanana sy nampitsarana an'izany motion de censure izay nanitsakitsaka tanteraka ny voafaritra ny lalàna manan-kery. Izao nge ny tena olana ato amin'ity firenena ity satria tsy mahay ilay mpitondra. Rehefa tsy mahay dia mba manisy mpanolo-tsaina eny amin'ny manodidina eny. Tsy henona koa nefa ilay mpanolo-tsaina. Dia manao izay daniny kibony izay tiany atao sao dia misy manory foana koa. Zany zavatra mety misy zany. Mety misy koa mety manao jamarenina koa. Mety misy mampijabaka ao mino an'izay fa mety manao mafy sofina ihany koa. Mieritreritra mahay tapipahaizana amin'ny zavatra rehetrarehetra. Tsy misy ny tapipahaizana eto.
Niakatra teny anivon'ny PAC na ny pôle anticorruption androany ny raharaha mahakasika ilay volamena telo amin'ny fitopolo kilaotraritra taty Afrika Atsimo. 2020 no voasaringotra tamin'ity raharaha ity ka ny 2020 no efa voatazona amponja vonjimaiky 2020 tamin'izy ireo kosa no tonga teny amin'ny PAC tamin'ity androany ity ka isan'izany ny tale jeneraly ACM teo aloha. Andrasana amin'ny mety toy ny raharaha fa dia hoezahana ampitaina amintsika miandalana eto atr'izany. Ny vaovaon'ny sosialy kosa indray dia nisahotaka vao maraina androany ny mponina tetsy amin'ny fokontany Antsahava hoe Ambohimanarina no ny fanefena teratany vahiny iray ny lalam-bahoaka vokany tapaka ny famatsiana rano fisotro madio amin'ity fokontany ity. Antsasametatra sisa ihany koa no lalana azon'ny mponina andianana mamely mafy nefa tsy fandriam-pahalemana. Voantonina ho tompon'antoka voalohany amin'izao moa ny komina Antananarivo renivohitra raha ny fanadihadiany Asinandriamalala sy Tokotry Marolahy. Nofefen'ny teratany vahiny tompona orinasa manodidina ny lalam-bahoaka etsy amin'ny fokontany Antsahava Anosy Vavaka. Tahaka izao sisa ny lalam-bahoaka zarara misy atsasametatra tsy ahafahana mitsoaka rehefa tojom-panendaka satria tena manjaka eto amin'ity tanàna ity izany asa fanendahana izany. Fa nidradradradraina moa zany eto amintsika amin'izao dia hoe manara-penitra ho anay vahoaka zany zao zany natao hoe manara-penitra zao zany modely ho aseho anay vahoaka hoe mahazo manao fanorenana eny ambony lakan-drano ny commune ny olona rehefa omeny commune alalana zany ve zany zava-misy satria lalam-bahoaka ato misy rano mamatsy vahoaka misy teo anankitelo amin'ny tamboho sisina tamboho iny lalana teo hatramin'izay mamatsy an'ireo vahoaka efa afokotany ray ho any ao nanao fankatany efa indroa zay mba azahoana io toerana io fokotany zany hoe olona be da be ny ao mampiasa an'ity lalana ity sy mampiasa an'ireo rano ireo mampiasa ny jiro io fa zao ny poto anay ampidirina na tambohan'ny karana ny ranonay atao any atokotanin'ny karana ny lalanay teren'ny karana atao 2 metatra sisa ny lalana 4 metatra mahagaga antanina ny olona zany zay manangana eo satria mba hainay koa io resaka fanorenana io fa zay koa mba mpanorona ahoana ny afahanareo manorona an'ity zay nahazo autorisation tamin'ny commune dia gaga ny vahoaka ny sécurité ao amin'ny lalana io tamin'izy mbola nalalaka aza tsy misy olona zany mandeha ato amin'ny valo ka tonga dia sa mandeha rery amin'io fa amin'ny telefônina anay avy any an-trano aloha tonga avy aloha aty tsy anao efa tonga eto amin'ny arabe dia tsy hainainy eo ny zone piasa ny zone daolidoliny eo aty dia mijanona ato dia mifampitsehana eto amin'ity ivelany ity vao afaka zao teo miterena indray natao 2 metre no teran'ny tamboho 80 cm sisa ny lalam-bahoaka ahoana zany ny afahana miaro tena ao anatin'io na lalaka raha tsy naharo tena ny vahoaka le fanjakana ve rehefa hanao zavatra dia fanjakana tokoa ve dia manao didy avy any ambony avy any fotsiny dia io tiako anjo tiako any tsy kony tsy nasiana ny dalina be mihitsy zany efa angalanay rano satria izahay zao président popy tokony hanokatra rano vaovao zay tafaka nanokatra satria efa mivita saromaro zareo le izy prisin'izay raha ohatra kosa ve hoe mpanakarena manao zay tiany atao dia afaka manao fa raha vahoaka manitra kosa ve mba te hanao fototrafitrasa dia te afaka manao satria tsindrifa lavo foana zany mahazaka vahoaka mandinika ka zavatra tiana ho tenenina dia tonga avy ety ianao dia tanàna satria ianao nadray volam-bazaha tao ianao mihitsy nilainay makaty manana an'io zavatra io. Ny antony nisy olom-bavambahoaka tima voafidy teny antoerana mba hijerakaiky ity raharaha ity ireo mponina ny mahagaga amin'ny tantana ny commune Antananarivo renivohitra dia ny tokony atao dia tsy ataony fa ny tokony tsy ataony dia ataony. Zao dia zavatra tena tsy mety fanavatsintsina ny vahoaka commune Antananarivo Oktobra 1 voalohany amin'izao tsisy nasoa tena ray any fa isaorana ny tompona orinasa nandefa ny soa tena afaka nifametraka amin'ny vahoaka manana atazera ny vahoaka zany no natao sofa teto zany tena ko dia efa navainy vahoaka sao dia sao dia izy fa ny fampidiniana tsy maintsy atao satria ao anatiny na sotoava izay le fihavana an'izay dia misy na fifampiresana rehefa zany ny fifampiresana dia misy fangatahany vahoaka izay ho ampita zao dia zao hoan'ny tompona orinasa izay nanao azy maraiky moa zareo arapasoa rehefa tsy maraiky izy dia misy tsy apeta entitra ho ataony vahoaka hoan'ny commune Antananarivo kosa dia resaka finy satria na zaho solom-bavambahoaka na izy na ny ministera na izy tsy afaka misy aneriny be ny tanàna afatsy ny ministera piasy sy ny filoham-pirenena no afaka anery azy ananany ny sonia tena zany dia manao antso avy aminao andriamatoa be ny tanàna tsy hoe nge zavatra tsy hoe
na ataonao tsy mety romble beta be ty aminay ty beta be ny tranon'olona arodana daholy tena tsy mety mety zany atao be tanàna ny eta koa dia efa tsy tenenina tsony foto-davitra azy tsy mba tsy efa be tanàna mihitsy sy mpiperana samy ny aty aminay aty ny tokony atao tsy atao fa tsy tokony atao no atao tsara ny mampatsiahy fa voararan'ny lalàna velona ny manorina trano ambonina lakan-drano saingy tamin'ity indray mitoraka ity dia ny be ny tanàna mihitsy no manome alalana hoy ireo mponina. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia mety hiaina ny karama farany ambany eto Madagasikara raha toa ka tsy misy dian'izao ny fandraisana andraikitry ny mpitondra indrindra ny dinika andatabatra boribory andro sisa no isaina dia tsy anan-kery intsony ilay didim-panjakana mametra ny karama farany ambany ho 5 alina sy 2 hetsy ariary kanefa mbola tsy misy ny fifampidiniana momba izay Asinandriamalala sy Tokiramarola hatrany. Efa ifarana ity ny taona 2024 mbola vitsy dia vitsy amin'ireo orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana no tsy manaraka ny didina avoaka ny fanjakana izay mametra ny karama farany ambany ho 5 alina sy 2 hetsy ariary. Efa hitsidika indray ity ny taona 2024 afaka andro vitsy. Tsy mbola fantatra indray no avy ny karama farany ambany satria tapitra amin'ity taona ity ihany koa ny fampiarana iny karama farany ambany iny. Ny karama farany ambany raha le karama farany ambany aloha zany dia hoe 217 000 ariary fa ny teny ny fanjakana hoe tsy ampy io fa atao izay atonga azy 250 dia amin'ny alalan'ny KNAPS no ahafahana misitraka an'izao 250. Misy orinasa maromaro izay tonga dia nampiatra ho karama farany ambany 250 000 ariary. Betsaka ihany koa nefa nireo izay tsy nampiatra fa ary tsy nazo rappel satria zany tsy mazava hoe ahoana ny fomba isitrahan'le mpiasan'le rappel. Zany hoe zany tokony isy fanazavana ataon'ireo tokony andraikitra makasika an'izay. Raha itentsika hoe karama 250 000 ariary ange amin'ity taona ty ihany efa nisy ny fivoriana izay nataon'ny vondron'ny mpampiasa sy ny mpiasa hoe ahoana faraparatsy mba tazomina zany ilay karama 250 000 ariary dia ho arenina zany hoe ho ahitsy ho apetraka ilay kategoria professionnelle satria tsy voaja tsony izy io nomboka tamin'ny taona 2019 dia raha sanatrika amin'ny teny mpampiasa tsy ho zakanay ny hanao karama 250 000 ariary dia ahoana no atao ho ampidinina ve zany amin'ny 2023 zany hoe zany sedra zay mafy ho sedrain'ny syndicat misy eto Madagasikara izay zavatra izay ka zay zany miteny hoe tokony izao zany dia efa hijery ny fanjakana hoe ahoana no hitazomana an'io karama farany ambany 250 000 ariary fa raha io sanatria ka tsy voatazona mety hiteraka fikorotanana eny anivon'ny toeram-piasana eny ary fa mety eto anivon'ny firenena. Adritra ny kongresy no totosain'ny Fisemare Androany no nilazan'ireo sindikalista ny momba izay ary tena ilaina ny fifampiresahana mialoha ho hiatrany ireto sindikalista ireto. Ho any amin'ny faritra isika atao anatiny ity toy ny vaovao manaraka ity manao antsoavy ny mponina avy ao Sambrano ho any amin'ny distrika Nambanjany fa misy ny mpitandro ny filaminana manararao Paivana manjaka tanteraka amin'izao ihany koa ny alatra lavanilina any an-toerana ary misy olon'ny fitondrana ny voarorio ambadika izany. Sary ny Lenda William MBS Ambanja rindra ny sary ny Tahiriny Aina. Mahatsiaro miady irery ny mpamboly lavanilina ao Sambrano distrika Nambanja. Manjaka ny alatra lavanilina efa nisy ny andraikitra andraisin'izy ireo saingy ny mpangalatra indray ny mahazo rariny. Misy olona fitondrana ihany koa voarorio amin'ity resaka alatra lavanilina ity. Ankoatry ny alatra lavanilina, manjaka ihany koa ny fanararao tam-pahefana ataon'ny mpitandro ny filaminana. Misy fisamborana olona tsy ara-drariny ary takiana vola be vao avoaka. Kanefa ny mampalahelo lasa nagniry plasin-dreo namandreo re indray koa ireo olo agnatin'ny sécurité ny Ambanja ity. Hita taritra amin'ny fotoagna izao fa ireo mihitsy no olo mpaniraka olo mifangalavany halitra io. Santiona any amiako anareo misy toby araiky ankifiny ary ireo tao tamin'ny toby tao misy rahalaindreo napetraka andreo aty amboimena aty ampifangalavany halitra io. Rehefa vambavamba izy ny voreo nagnadoso izy satria vahoaka ko masina hita izy io tamin'ny tragnon'olo araiky tsy tokony agnarany satria raha tongoniko eto mety tapaka lalandra izy fa raha say mafeno izy aminaka ato. Misy koa aty Ambanja aty lehibe araiky ato agnatin'ny fitondragna ao amin'ny fahefagna ao magnirak'olo mivangalavany moa ve zay nampianarigny reo
anao rehefa isafidy fonctionnaire magnano sako fonctionnaire ny mitory ohatra ndra misy fitoriagna fitaregnana zegny andeha atao antena amin'ny fanjakana na amin'ny zandary na amin'ny polisy anao mitory mila magnefa vola amindreo raha anao tsy magnefa vola le fitoriagnanao tsisy antony fa le nitorianao ndraiky koa nagnefa vola na namonanao azazigny igny mahazondrariny ka agnisan'ny mampalahelo be zegny le fanjakana mihitsy mitambatra amin'olo ratsy ny manana ny marigny lasa tindriany vola lasa tsy marigny zegny le ninazy ka zay mba mangataka na anareo CB na commissaire ary anareo maso tsara zay olo andesinareo fa misy tsirariny zay raha andeha ataondreo ao lasa mpitondra fanjakana zegny miady amin'ny vahoaka antony lazaiko tsara ny olo mpitory voahendrikendriky amizay fitoriagna andeha ataondro fa le olo tory ndraiky mahazo rariny ke mahagagaga zay vahoaka andesiny zavatra karaha zay ke araka ny fahitana izy lasa fanjakana zegny ny mpagnano dahalo amin'ny vahoaka indesiny kizavatra zegny tsy laninay vahoaka mampalahelo zahay ke raha tianay aviagna fa raha mba hazo atao tokony hiova zegny ny hevitrindreo ary zay vahoaka io fagnajana lalagna zegny mampanginy zahay fa tsy mavozo hoe ireo mpitondra fanjakana io fa ny lalagna jenay lasa miaritra fo zay amilay raha tsy manjary mahavoa zahay manao antsova raka izany ny mponina any an-toerana mahatsiaro tsy misy mpiaro izy ireo satria ny mpitandro ny filaminana atao hiaro indray no manan-kirotany misy fiatraikany be amin'ny vokatra lavanila ao ambanja nefa izay tsy fandrimpahalemana izay ny vokatra any an-toerana nefa izay mihatsara hatrany isan-taona raha 8 taona ny vokatra lavanila novokariny ambanja ny taona 2024 tafiakatra 7 taona izany tamin'ny ity taona ity raha izay ny vavao avy any ambanja dia ho any mahajanga kosa indray sika atao anatiny toy ny vavao manaraka dia misy esianko amin'izao tsy fandrimpahalemana any amin'ny faritra boeniny amin'izao tsy vitany mangalatra ny olon-dratsy fa dia mampiatra herisetra mihitsy tovolahy iray no voatsatoka ny herinandro lasa teo ka manao antso amin'ny tompona andraikitra mba hisiny filaminana any an-toerana fa ny adadiny samy mamonjy MBS mahajanga efa tsy milamina mihitsy ny tany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao komina iray ato anatin'ny faritra Boeny distrikta Ambatoboeny Anjiji matetika dia asehoany tsy fandrimpahalemana ao ny fanafian-dahalo ihany koa misy an'ireto jama mitsindrona antsy ary mamonola mihitsy amin'ity toerana ity sindrany zany ity tovolahy iray ity amin'ny tanàna Matazatsoa zany dia misy vaovao famonoana olona mahatsiravina misy hoe atao hoe zaza fotsy zany io ndo namono nitombo meso anakay yawa fa raha fa izy nitombo meso anakay tsy mba raiky reo fa telo dia raha voatomboka andreo meso zao dia lasa reo tonga dia fa nanao pôzy ny dahalo reny reo minday meso lava be zay ndraiky miravaky lamba fotsy fatopatotra lamba aby le jiaby iny to dia dahalo vita reny mihitsy voatsireo koa roy izy dia nisy ny fanafian-dahalo nangalatra omby ary dia nanao izay tokony ho izy ny mpitandro ny filaminana nefa dia zavatra hafa no nitranga dia iny tsy ampy tapabolana teo igny dia nisy asan-dahalo tao Anjiji dia raha fa nanara-dia maramila tsy haiko maramila 10 teo izy dia narandreo dia dia tratrandreo tamin'ny sisiny Kamoro atsimony Anjiji any fa atsimony Anjiji io misy Kamoro zay teo zany natratsarandreo jama reo satria dianao ambiny narana dia tonga dia tamindreo teo ndro tratra le dianao dia raha fa aveo amizay reo koa boka eo mbola misikisatsoka amin'ny maramila reny karaha mandinika zany zay ohatrany hoe misy mitsikombakomba amin'ny zavatra zany ao dia tena boka zany sevily zany tena
tena tsy afaka manao ninino tena fa de efa meno vaovao sy mijery zay hita maso. Antsoavo no ataonyity ray aman-dreny be ity izay pitaiza anyity tovolahy ity tany an-toerana fa tsy mandro mihitsy ny tanàna ka mila vonjy amin'ny mpitondra fanjakana mihitsy azy amin'izao fotoana izao. Mangataka anareo fanjakana eto Boeny sy any Ambatoboany mba ndraindraiky amin'ny asan'ny dalo fatrany Jiji, Mandrazaka, Vandrany Fasika sy sisa. Hoay zara ny afarany madinika raha zao asetra tsy fandriampahalemana any ambanivohitra zao no mitranga ny sasany variana amin'ny miady amin'ny Assemblée nationale ny vahoaka mijaly na ny zavatra hoanina azy tsy hita mihitsy satria tratrany izany tsy fandriampahalemana izany. Koa satria ho efa vonona ny sary makasika indrindra ilay famelabelaran-kevitra sy fakan-kevitra no tanterain'ny vondrona afrikanina tetsy Ankorondrano io maraina io dia arahantsika avy hatrany izay fanadihadiny Germano Menjanahary sy Manora Andriamalala izay. Mananontana ny crise politika eto Madagasikara ho taom-pifidianana ny taona 2024 atsika ary tsy maintsy hajainy rehetra ny lalam-pandrenana. Ny zava-misy anefa dia efa tena lalina ny fahantrano, ny tsy ara-dalàna sy ny tsirariny, ny kolikoly. Ireny rehetra ireny no ahina hitarika ny fitakiam-panovana tsy manaraka ny lalam-pandrenana. Manoloana izany dia miantso ny isin'ny fampidinena eo amin'ireo lafikery isan-tsokajana ny vondrona afrikanina. De s'attaquer au changement anticonstitutionnel. Ils ont décidé de prendre des initiatives réduisant la pauvreté, l'injustice, de promouvoir la démocratie, l'équité, l'égalité, la répartition de la richesse. Ils se sont engagés à faire respecter tous les instruments juridiques en vigueur sur le continent, et notamment la Charte africaine de la démocratie, des élections et la gouvernance. Vous ne le savez peut-être pas, mais la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, adoptée le 30 janvier 2007, est la plus ambitieuse que la Charte des Nations Unies. Si nos leaders politiques africains appliquaient réellement toutes les dispositions de cette charte, nous serions déjà en avance en termes de respect des processus électoraux, de la transparence des élections, du respect de la démocratie, des instruments juridiques, des règles de la gouvernance. Je vous rappelle que Madagascar a déjà ratifié la charte sur la démocratie, les élections et la gouvernance. En 2023, Madagascar vivra au rythme des élections. Il est de notre devoir, à nous tous, de veiller au respect de la Constitution, aux textes et règlements en vigueur et prévenir toute crise. Madagascar n'a plus le droit de revenir en arrière et je ne cesserai de répéter ça. La grande île doit poursuivre son chemin de développement sans heurts et sans bouleversement institutionnel. À cette fin, nous encourageons tous les acteurs politiques et les institutions nationales chargées des élections de créer un cadre de concertation, de consultation, d'étudier les doléances, des initiatives des uns et des autres avec respect et de trouver ensemble les voies et moyens pour réussir des élections crédibles, transparentes et surtout acceptées par tous. Il est temps de s'y préparer. Il va sûrement de la crédibilité des institutions chargées des élections et de l'exigence de respect du cadre juridique et politique en matière de démocratie et de gouvernance. Hoan'ny Sadeka kosa dia isan'ny soso-keviny ny fijerena ireo mpikambana mandrafitra ny voamera maleo tena misana ny fifidianana satria misy ny tsy fampitokisana. Ankoatra izay dia mila jereny Madagasikara ihany koa ny momba ny tetibola ny fifidianana. Tsy hoe nasika ny Sadeka fa nanazava amin'ny marina kokoa izy zavatra nisy. Izy zany tsy nitovy amin'ny mpizaika hoe niteny fotsiny zavatra hoe eritreretin'ny sainy sy ny fony fa izy niainga tamina zavatra. Nisy recommandation natao dia nanazava izy hoe reto no efa vita. Tsika ny namme rapport azy hoe reto no efa vita fa tsy hoe izy ny masika amintsika fa izy mitatitra fotsiny hoe nisy an'izao dia mbola miandry ny fanatanterahana ny recommandation sasany. Rapitso zany samy maneho hevitra ny entité rehetrarehetra nandray anjara dia aravintsika izy aravitra izy rehefa avy eo dia ino no zaraina amin'ny entité isa-tokony hoe tikatra no soso-kevitry ny olona azahoana izany élection malalaka sy ekendretra rehetra zany. Nitondron'ny fiarahamonim-pirenena ho mitaza-potsiny ny fikotrehana alabato ny fianakaviam-be irasam-pirenena koa mangataka izy ireo ny mba irosoa ny fianakaviam-be irasam-pirenena lalindalina kokoa noho ny fanaraha-maso ny fifidianana. Rampitso moa
no anome ny troakeviny amin'ity fankankevitra ity ny vondrona afrikanina filaminana fifitianana milamina sy mirindra ary voka-pifidianana ekenrehetra no tanjona. Eo amin'ny vavany maresaka iraisy sampirenena hiatrika ny lalao farany eo amin'ny manasadalana amin'ny fiadiana izay ho tompon-daka eran-tany amin'ny taranja baolina kitra 2024 ny ekipam-pirenena frantsay sy marokana anio amin'ny folora alina ory eto amintsika. Manatombo kokoa amin'ny vinavinam-pandresena ry zareo frantsay raha ny kajikajy eo amin'ny fisionany rodonta na izany aza dia afana ny lalao raha ny fanehoan-kevitra maro samihafa. Fanadiadiny avitra solondray be sy tahiry ny aina. Fanindimina izao Maroka sy Fransa no ifandona anaty lalao baolina kitra hatramin'ny anio. Lalao ara-pirahalahiana avokoa ireo lalao ireo ka nibatany la Frantsa fandresena intelo raha sahala ny lalao roa. Tamin'ny taona 7 sy 4 ny farany no tanterahina tao amin'ny kianjan'ny Saint-Denis ka 2 sy 2 ny isan'ny sarahana. Hafany ity lalao eo manasadalana ity raha ireo lalao efa vitany rototo nandritra ity mondial andehan'ny faharoa amby roapolo atao an'ny Qatar ity no jerena. Manana paikady tsara sy mahomby ry zareo Marokanina ary tsy mbola ahitana faharesena izy ireo nandritra ity mondial 2022 ity ka ahafahana manapaka ny lalana ho andry zareo Frantsay. Sambany ihany koa teo amin'ny tantaran'ny Afrika nisy firenena tafiakatra amin'ny lalao manasadalana teo amin'ny tantaran'ny mondial. Ankilany anefa efa fanimpitony izao la Frantsa no niatrika ny lalao manasadalana ary izy ireo ny tompon-daka farany taona 2022. 220 ny vinavinam-pandresena ho andry zareo Frantsay raha 440 ho andry zareo Marokanina ary 420 ny mety hisian'ny fanalavam-potoana eo amin'ny ity fionana ity. Ny kianjan'ny Al Bayt Stadium no handray ny lalao amin'ny folora alina ory eto amintsika izay ho tsarain'ny Inga Cesar Ramos teratany Meksikana. Efa nitsara ny lalao Maroka sy Belzika ihany koa ny tenany. Maro no nanantenan'ny Kroasia ho tafiakatra amin'ny lalao famaranana omaly no tapahan'ny Argentina tamin'ny 7 no oatra be izao izy ireo. Andrasana ny vokatry ny fiomanana taon'ny Maroka sy Fransa ny Wall izay ho ampitain'ireo ekipan'ny onjam-peon'ny MBS 570 teboka 4 FM aminareo ity lalao goavana ijoroan'ny solontenan'ny Afrika ity. Araiky nefa natsidika avitra solondray be tao anatin'ny fanadiadiny dia arahantsika mivantana eto amin'ny onjam-peon'ny MBS 570 teboka 4 izay fitantarana ny lalao ifanandrina ny Fransa sy Maroka izay rehefa avy eo amin'ny folora alina. Mialoha tena isa rahantsika ary dia reto ny fandahara-potoana ao arahinao rehefa avy eo ao aorian'ny fampalalamba eto amin'ny fahitalavitry ny MBS taky ny mazatra ny fandaharana ahoana marina ny fandaharana Global News ao aorian'izay kosa no anarahantsika ny fandaharana Sahila zao. Ny horonan-tsary ho arahantsika amin'ity androany ity kosa dia mitondra ny lohanteny hoe un mystère à Noël. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.